Ry havana malala dia isaorantsika be dia be indray Andriamanitra. Ndreto tsika eto zany tafaraka indray, hiaraka hifampahery amin'ny alalan'ny teniny amin'izao fandaharana izao. Tsy noho ny fahaizantsika izany, fa noho ny fitahiana manokana omen'Andriamanitra antsika. Androany isika dia hiresaka ny amin'ny hoe vahoaka ny fiadanana. Mialohan'ny hiresadresantsika an'izay indray araka izay voalazan'ny Baiboly, dia andao isika hivavaka aloha, hivavaka isika tompoko. Andriamanitra Renay any an-danitra, indreto izahay zanakao, tonga indray te hianatra eto an-tongotrao. Angatanay ianao Andriamanitra mba hanome anay fahazavan-tsaina sy ny fanahinao masina indray, ka izay tombontso rehetra tokony ho voarainay amin'ity fotoana ity Andriamanitra, dia mba ho voarainay avokoa anay izany, satria omenao fototsotra izahay, ny fisainanay, ny fihetsika, ny momba anay rehetra, dia ingane mba homendrika an'izany hoe miaino anao, mianatra eo an-tongotrao, manatrika ny seza fiandriananao. Ka dia mitenena Jehovah fa vonina hiaino izahay mpanomponao. Gatanay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ry havana malala, manana vahoaka manokana, vahoaka anazy Andriamanitra, azy manokana, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, nandritra ny tantara rehetra ary hatramin'izao tsika miresaka izao. Tamin'ny fandaharantsika teo aloha dia niresaka tsika ny amin'ireo olona izay nipaon'ny fahafatesana fa maty ao amin'ny tompo. Ireny zany sokajin'olona manokana ao anatin'ny olona rehetra, ny olombelona rehetra miaina tamin'ny vanim-potoana ny ainany, dia nisy sokajy manokana hoe maty ao amin'ny tompo. Iza ihany koa ireo olona ireo ankoatran'izay sokajy izay, hojerentsika izay fanambaran'ny soratra masina mikasika an'ireny vahoaka ireny, vahoaka ny fiadanana, vahoaka n'Andriamanitra teo amin'ny tantaram-piainany, teo amin'ny tantarany tany. Andininy mahazatra antsika loatra ilay Jaona 7, dia ny 9:20. Filazantsara ny soratan'i Jaona 7 dia ny 9:20. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Misy vahoaka manokana eto, vondron'olona manokana eto amin'izao tontolo izao, nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, fa misy vahoaka manokana, dia ilay vondron'olona mino an'ilay zanany lahy tokana. Toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Misy vondron'olona manokana ireo ilay mino an'ilay zanany lahy tokana, mba tsy ho very ireo, fa ireo no hanana fiainana mandrakizay. Vahoaka manokana, ry havana malala, aoka mba ho ianaranao isan'andro san'andro, izany hoe tena mino an' Jesosy, satria ianao dia maniry ho isan'io vahoaka manokana io. Tsika mianatra ny ho tonga tena vahoaka manokana izay mino an' Jesosy, ary azontsika atao ny angataka fahendrena amin'Andriamanitra. Andriamanitra ampianaro anay ny tena ho isan'ireo izay mino azy ka tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay. Safidy zany, safidy. Mety tsy ho hainao ny handresy ny fahazaran-dratsinao, mety tsy ho hainao zany, fa ny safidy ny ho isan'ireo izay ino an' Jesosy kosa hainao zany. Handray an' Jesosy ho tompon'ny fiainanao, ary izay ny hatanteraka an'ilay izay rehetra nandray azy, dia menery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Tsisy na iza afaka hanakana an'izany safidinao no tonga mino azy, ho isan'ireo izay mino azy. Ary tsisy koa na iza afaka hanao an'izany safidy izany eo amin'ny toeranao, ianao rery ihany. Ianao no handray safidy, fanapa-kevitra entitra avy any am-ponao fa za Jesosy dia hisafidy no isan'izay mino anao aho. Ary izany no tsy misy olona hoe
tonga de mino an Jesosy hatrany an-kibon-dreniny, tsisy zany. Kristianina hatrany an-kibon-dreniny, tsisy zany. Fa safidin'ilay olona ny hoe za ho tonga isan'ny mino an Jesosy aho. Rehefa manomboka mahatsiaro ary saina tsara izy afaka manao safidy, de eo izy ny hanao safidy no isan'ireo izay mino azy, ary tsisy na iza afaka hisolo azy amin'izany safidy zany. Ry havana malala, vahoaka ny fiadanana, lay mino lay zanaka lay tokana nomen'Andriamanitra, ka tsy ho very izy fanana fiainana mandrakizay. Romanina 5:7-20. Ndao jerentsika indray ny fanambarana ho an'ireo ho an'io vahoaka manokana io. Romanina 5:7-20 dia zao no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra de miara-miasa ahasoa zay tia an'Andriamanitra, de zay voantso araky ny fikasany rahateo. Misy vondron'olona manokana koa eto, de le vondron'olona zay tia an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra, amin'ny sainy rehetra, amin'ny heriny rehetra, amin'ny fanahiny rehetra, zay fahafahany mity rehetra ananany. Zay ny dikan'le hoe tia an'Andriamanitra amin'ny heriny rehetra, zay fahafahana mity rehetra ananany, dia ampiasainy daholo mba ho tena feno ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary ho an'io sokajin'olona manokana io, vahoaka manokana, de zao ny voalaza momba azy: ny zavatra rehetra de miara-miasa ahasoa azy. Ny zavatra rehetra, lay Andriamanitra mandamina ny fiainan'ny zanak'olombelona sy ny zava-manan'aina rehetra, dia efa nandamina mba ahasoa an'io zanany zay tia azy io ny zavatra rehetra. Na fahoriana, na sabatra, na fahafatesana, na fitanjahana, na henatra, na inona ny zavatra rehetra de miara-miasa ahasoa zay tia an'Andriamanitra. Ry havana malala, ataovy azo antoka fa isan'io vondron'olona io ianao, lay vondron'olona tia an'Andriamanitra. Averiko ihany, araka ny nambaran'i Jesosy hoe tia azy amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Tsy fitiavana mizarazara ka hoe ny sasany mbola amin'ny zavatra hafa, na de ampahany kely aza rehefa tsy tia an'Andriamanitra anao amin'ny fonao manontolo ianao, de tsy tia an'Andriamanitra zany, zay ny anaranao. An'Andriamanitra manontolo ny fitiavanao rehetra, zany ny atao hoe tia an'Andriamanitra. De angatao Andriamanitra hanampy anao amin'izany, de ataovy tena antonasanao mihitsy isan'andro, maraina paraparivo ny andro, amin'ny alina matory, vao mifoha andro aman'alina. Andriamanitra, ity anao aho, ka de zao ampianaro ahy ny tena mity anao amin'ny foko rehetra. Fa zany ny atao hoe vahoaka ny fiadanana, zay ao anatin'izany vondron'olona zany. Vahoaka ny fiadanana, fa ny zavatra rehetra de miara-miasa mba ahasoa azy. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra ry havana malala, de hitantsika anie Andriamanitra mba ho tena ho isan'izany vahoaka manokan'izany isika. Andiny manaraka ho jerevantsika ihany koa ny Apokalipsy 4:12 de ny 12. Apokalipsy 4:12 de ny 12. Zao ny voalazan'ny soratra masina. Jesosy no miteny eto azadino, fa fanambaran'i Jesosy Kristy ny bokin'ny Apokalipsy. Zao ny voalaza amin'ny 12. Indro ny faharetan'ny olona masina, de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Vahoaka manokana ihany koa io ry havana malala. Lay olona masina, zay manam-paharetana manokana izy noho izany amin'ny maha olona masina zany. Ny fomba hamantarana azy ireo dia zavatra anankiroa, antsoiny ny teny vahiny hoe karakteristika anankiroa. Ny anankiray mitandrina ny didin'Andriamanitra, mankatoa an'Andriamanitra, olony fankatoavana, vahoaka mankatoa ny lalàn'Andriamanitra, ny lalàn'ny fanjakan'Andriamanitra, ny lalàna zay iainana mandritra ny mandrakizay any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mitandrina ny didin'Andriamanitra, karakteristika faharoa.
dia ny finoana an' Jesosy, mitandrina ny finoana an' Jesosy. Efa niresantsika teo ilay finoana an' Jesosy, vahoaka manokana hoe izay rehetra mino azy dia tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay. Fa anisany mahavahoaka manokana antsika ihany koa zany ny fankatoavana, fitandremana ny didin'Andriamanitra. Eto azy zany dia hiteny mampalahelo fa ankalain'ny Satana mafy io didin'Andriamanitra io. Didy folon'Andriamanitra, ry havana malala, tena azonao antoka ve fa tsy tokony ho tandremana intsony tokoa ny didin'Andriamanitra? Tena azonao antoka ve zany? Zany tokoa ve ny fampianaran'ny Baiboly? Zany ve ny fampianaran'i Jesosy? Fohy ny fotoana iresantsika an'izany eto. Fa za mino fa raha tena hamaky Baiboly ianao, dia ahita pejy be dia be, andalatsoratra masina be dia be anapirofo aminao fa tsy izany no izy. Fa ny zanak'Andriamanitra mila mankatoa azy. Ary ho antsika mpanompon'Andriamanitra, izay mampianatra zavatra izay tsy tena azonao antoka noho ny antony angamba maro samihafa. Ry mpanompon'Andriamanitra malalo, hitahy ianao anie Andriamanitra, dia mba izay tena fampianarana avy ao amin'ny soratra masina ihany, fa mandiny tsara. Raha izaho zany izao no andeha hampianatra ny fiangonana, hoe tsy ilaina ny mitandrina ny didin'Andriamanitra, dikan'izay tompona andraikitra raha ohatra ka ireo olon'Andriamanitra, ondrin'Andriamanitra ireo ampianarika hoe tsy ilaina mitandrina ny didin'Andriamanitra, dia lasa izy mijangajanga satria tsy ilaina intsony mitandrina ny didin'Andriamanitra. Dia lasa izy mangalatra, mandanga, mamono olona, manao sarin-javatra voasikotra sy ny sisa, tsy ilaina intsony mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ry havana malala, hitantsika ny Andriamanitra, fanan'Andriamanitra anie hiasa ao amintsika mba hahatonga antsika ho isan'ireo ilay vahoaka manokana izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Andiny anankiray ho vakiantsika farany, fanambaran' Jesosy Kristy ihany, Apokalipsy 2:12 dia ny andininy 17. Apokalipsy 2:12 dia ny andininy 17, dia izao no fanambaranao. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Zanak'ilay vehivavy sisa. Eo aloha eo dia miresaka ny amin'ny ilay vehivavy izay nenjehiny Satana mafy, nedivany Satana mafy, ary nisy vanim-potoana ara-paminaniana mihitsy voalaza anenjehany Satana an'io vehivavy io, dia nentina nandositra nakany anefitra izy, narovana tany nandritra an'io vanim-potoana io. Hitantsika eo amin'ny tantara zany. Raha tena andinika an'izany ianao dia ho hitanao eo amin'ny tantara zany. Io vehivavy io dia niteraka zazalahy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by, ary narovan'Andriamanitra izy rehefa teraka, ary nentin'Andriamanitra niakatra any an-danitra. Dia fantatsika koa iza zany zazalahy, zanak'ilay vehivavy zany, zanaky ny fiangonana izay nenjehiny, ary io zanaka ny fiangonana izay hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by nakarina ho any an-danitra io. Fantatritsika izany. Fa zao ny fanambarana toy, misy zanak'ilay vehivavy sisa, zanany sisa. Ny zanany maro efa tsy voalaza ao anatin'io zanany sisa io intsony. Dia zao ny fanambarana mikasika an'ilay zanak'ilay vehivavy sisa, zanaky ny fiangonana sisa. Averiko indray mandeha ny Apokalipsy 2:12 dia milaza fa io vehivavy io dia ny fiangonana. Fiangonana madio, fiangonan'Andriamanitra, vehivavy madio tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa taty aoriana dia lasa nisy zanany sisa miavaka, ary io zanany sisa io dia ireto ny toetra mampiavaka azy. Toetra anankiroa ihany koa no voalaza eto. Tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Efa niresantsika ilay hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra. Apokalipsy 4:12 efa miresaka ny amin'ny mahavahoaka manokana azy.
fa misy fanampina filazana eto, mitana ny filazanan'i Jesosy, dia zao no vakintsika manazava an'io filazanan'i Jesosy io. Apokalipsy 7:10-10. Apokalipsy 7:10-10. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nikoaka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy, ary hoy izy tamiko, tandremo, aza manao zao fa mpanompo namanao ihany aho, sy naman'ireo rahalahinao izay mitana ny filazanan'i Jesosy. Andriamanitra ihany no ivavao, fa ny filazanan'i Jesosy no fanahin'ny faminaniana. Ry havana malala, mampiavaka faharoa, toetra faharoa mampiavaka an'io zanak'ilay vehivavy sisy io, araka ny Apokalipsy 12:7-7, dia izy mitana ny filazanan'i Jesosy, izay tsy inona fa ny fanahin'ny faminaniana. Mitana ny fanahin'ny faminaniana. Vahoaka manokana ihany koa izy io. Voalaza fa tezitra amin'io vahoaka io ilay dragona, tezitra mafy, dia hiady amin'io zanaka sisa izay mitana ny filazanan'i Jesosy sy ny fanahin'ny faminaniana io. Efa fantatritsika fa na inona zavatra miseho ny fiadanan'Andriamanitra hiasa amin'io vahoaka manokana io, satria vahoaka ny fiadanana io. Fa nitsindritsika eto fotsiny zany anisany mampiavaka an'io vahoaka ny fiadanana io ihany koa ilay zavatra roa hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy dia ny fanahin'ny faminaniana. Ry havana malala, raha eto aho zany zao ny laza aminao fotsiny hoe aoka mba ho fantarinao zao ny hevitry ny teny hoe zanaka sisa, zao ny hevitry ilay faminaniana hoe 12 volana, zao ny hevitry ny hoe fanahin'ny faminaniana. Angamba azy ianao mety hiaro tena hoe tsy ohatrany tsy mitombina zany fa zavatra fa ianao mihitsy no amporisihako, mba handinika ny soratra masina, handinika ny tenin'Andriamanitra, dia fantaro hoe iza ilay vehivavy ao amin'ny Apokalipsy 12, dia iza ilay zanaka sisa, zanak'ilay vehivavy sisa, ary inona ilay hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Satria tsika maniry ho vahoaka ny fiadanana ange, tiantsika mba ho isan'izany vahoaka manokana izany. Efa nisy toetra manokana nampahafantarin'Andriamanitra mikasika an'ireo vahoaka ny fiadanana, ka dia zao no izy hitahy ianao anie Andriamanitra mba ho isan'ireo vahoaka manokana ireo ianao, ilay vahoaka manokana izay mino azy ary natao batisa maharitra hatramin'ny farany, ary isan'ireo araka ny voalaza ny Romanina 9:20 hoe tia azy, tia an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Isan'ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy ary mitana ny filazanan'i Jesosy dia ny fanahin'ny faminaniana. Hitahantsika rehetra ny Andriamanitra mba samy hanana an'izany tombotsoa mahavahoaka ny fiadanana izany isika. Mbola tsy tonga ny tompontsika, mbola eto isika izao, fa efa manomana fiadanana ho antsika izy eto, ary manomana fiadanana ho antsika izy mandritra ny mandrakizay. Andeontsika hiara hivavaka mba samy hatonga antsika ho tafiditra tsara ho isan'io vahoaka io, ary haharitra hatramin'ny farany eo amin'ny laharana. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra, Rainay any an-danitra, soranay anao ny teninao. Tenao moa dia mampirisika anay mba handinika an'izany teny izany, dinihinareo ny soratra masina, tsy ny mamaky fotsiny, tsy ny miainy fotsiny, fa mandinika. Dia ampio ny mpiaino rehetra Andriamanitra mba handinika, mba hatonga anay rehetra ho isan'ny tafaray ao anatin'ilay vahoaka ny fiadanana. Dia mba samy miaina amin'ny fiadananao izahay, manomboka amin'ny fiainana eto, ary mandritry ny mandrakizay izay omanina. Hitahy manokana ny mpiaino rehetra ny ianao, mba tsy ho diso anjara amin'ny fiadanana izay efa omanina anay. Tononika sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen.